Bonjour daholo isika rehetra namana sy ami mpanaraka ny pejy dia tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy. Hanao remarque kely vetivety isika par rapport amin'ny zavatra misy fiainantsika malagasy andavanandro dia ny hitondrantsika famokarana fahamarinana androany dia mikasika n'le asa ratadidinareo zavatra vao niseho tsy ela teny amin'ny université Antananarivo nisy olona niboridana lehilahy sy vehivavy zany le izy tao anatin'ny salle d'étude. Fantatsika moa ny Ankatso dia fandratona fahaizana faratampony fanabeazana fibeazana izay raha atao fonoteny fohy eno université mampalaza antsika malagasy na dia amin'ireo nosy manodidina antsika ohatran'ny hoe Comore, La Réunion, Maurice misy mandrato fianarana tongeny avy amin'ireo nosy rahavavy ireo na ihany koa ny pays africain manodidina na izao tontolo izao mihitsy ara dia réputé zany ny université antsika malagasy izany. Fa nisy an'iny zavatra niseho mamohatra iny teny amin'ny université Antananarivo. Ny tiana ambara amintsika sy lazaina amintsika zany ambadiky reny, zay ny tena tiako ampitana hafatra androany hoe isika malagasy dia matory, isika malagasy dia variana amin'ny resaka fahantrana, amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka double nationalité, variana amin'ny insécurité, variana amin'ny varitsinjo, variana amin'ny zavatra be da be izay tsy positif sady tsy mampandroso ara-panahy fa zavatra mitambesatra eo amin'ny fiainantsika malagasy eo amin'ny fiainana andavanandro ity amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo faoriana. Fa inona moa ny tena tianambara amintsika? Ny tena tianambara amintsika dia hoe tsy fantatro na fantatry ny olona na hodinin'ny olona fanina na tsy fantatry ny olona na hodinin'ny olona fanina na tsy ala-page mihitsy izy tsy au courant fa hoe ireny zavatra niseho teny amin'ny aina aman-jery, teny amin'ny fandratona faratampony, teny amin'ny université na Ankatso Ambohitsaina ireny dia za zany manana doute manana aia hoe resaka complotisme avo lenta be ireny, zay le izy zay, resaka complotisme ao anatin'ny corruption avo lenta be ireny. Ohatrany ahoana ny fisehoan'izay? Isika toa dia efa milaza foana fa ny elite an'izao tontolo izao izy ireo no ametraka ny lamina maneran-tany efa niresantsika teto zay ny apocalypse 13 hatrany amin'ny apocalypse 17 ametraka ny lelanota, ny resaka grande tribulation, ny resaka mariky ny bibidia sy ny sisa rehetra. Dia ao anatin'izay misy fiarah-miasa ny fanjakana sy ny faux prophète, zany ny antondreo église be da be hitanareo faux prophète be da be miaraka amin'ny église be da be ao Madagasikara eraky ny elakelan-trano y compris 10 000 mosquées tamin'ny andron'ny Hery Ratsomampianina raha tsy diso fa fampidirana n'ilay antsoina hoe faux prophète ametraka an'le lamina maneran-tany dia izay fiarah-miasa izay, fiarah-miasa ny fanjakana sy ny faux prophète ao anatin'ny contexte bibidia 1900 lelanota antikristy efa nitondrantsika fanazavana izay dia izay no zavatra ampiainina ny vahoaka malagasy, izay no apetraka tsikelikely ao anatin'ny rafitra ordre mondial atraty Afrika manerana sy ny manontolo, zay tsara voaray antsika izay. Dia izay no zavatra misy iainan'ny vahoaka malagasy. Meko preuve anankiray isika hoe tsy tonga ho azy reny resaka Joana mpaminany vavy brésiliana sy ny fanjakana manamafy an'le resaka hoe corruption resantsika teo complotisme, zay zavatra ampitaiko izay. Dia izay ny zavatra iainantsika vahoaka malagasy ampiainina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Dia iverenako le ivon'le sujet hoe ny zavatra misy teny Ankatso
dia resaka complotisme, resaka complot avolenta be le izy. Za tia hanondro hoe iza ny ao ambadika, iza ny tomponatoka, fanjakana iza, mpitondra iza, nationalité malagasy sa vazaha double nationalité ny tao ambadika ny rehetrarehetra ireny, tsy hanondro isika fa manome indisy fotsiny dia anjaranao ny manao ny analyse fa tsy diso ny zavatra ampitaiko, tsy diso ny zavatra ambaratsika eto amin'ny pejy, tsy diso ny zavatra asongaditsika ataontsika référence foana amin'ny baiboly hoe ety amin'izao tontolo izao ety no ahitanareo ny fahoriana, dia ny zanaky izao tontolo izao dia marani-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava. Ka isika kristianina ny tena etsiketsehako hotsokotsoniky hoe aza matory ary indrindra aza variana amin'ireny fatifatiny zavatra hoe misy sarin'olona ny boridana sy olona ny boridana fitaratra manjavonjavo tsy ny sisa rehetrarehetra ireny, fa atao variana ao anatin'ireny ianao dia mandeha ihany no mandeha ny délestage ihany, ny alatra voamaso ihany, ny double nationalité mandeha ihany, ny mpandika lalàna, ny mpandika lalàna mandika lalàna ihany, manomboka any amin'ny procureur hatraty amin'ny président ny fokotany sy ny sisa rehetra manao ny ataony ihany. Izay le complotisme izay ahafahandreo élite mondiale sy ny mpiara-miasa aminy feno eto Madagasikara sy ny mpiara-miasa aminy ao anatin'izay rafitra hoe élite mondiale izay mametraka ny lamina maneran-tany izay dia izy ireo miasa mafy mihitsy ao anatin'izay théorie de complot izay mba hiesona ny Valalabemandry, dia mijanona Valalabemandry foana ny vahoaka malagasy, mijanona ho bloc de glace eo foana, mijanona ho congelé eo foana zany, tsy afaka mandinika, tsy afaka misaintsaina, tsy mipenser ny avenirany, tsy mieritreritra hanorina infrastructure anamboatra lalana na ohatra hoe création na innovation na zavatra ohatran'izany ataon'ny firenena matanjaka ohatran'ny sinoa sy ny frantsay sy ireo puissance mondiale sy ny sisa rehetra ireo tsy manana pensée amin'izany ny malagasy fa miesonao. Zay ny zavatra voalohany. Ary faharoa de plus en plus miataka amin'Andriamanitra, tsy tia fivavahana, miala amin'Andriamanitra tanteraka, tsy mamaky baiboly intsony, tsy tia miparticiper amin'ny resaka sekolalady ny ankizy, tsy midera an'Andriamanitra izany intsony, tsy mira louange sy adoration izany intsony, fa misafidy ny fampandihizana fitomenana, misafidy blague salé, makasitraka n'ireny tsodrano jojoby reny, mifampitohy daholo zany zavatra resantsika izany ao anatin'ny hoe complotisme ho ao dia izay ny zavatra misy teny akatso iny. Mino fa voarainao ny afatra hoe be da be ianareo no variana, be da be ianareo no matory, fa zavatra voulu ireny, zavatra déclenchena ireny, zavatra nininana tao ireny, dia amin'izay mifantoka ao zao taranaka izao, mifantoka ao ny Valalabemandry, variana sy miesonao dia androany misy an'ireny dia rapitso indray misy zavatra hafa dia mandritra ny herinandro ity misy podium, dia vita amin'ny podium dia tonga indray ny 26 juin, dia après ny 26 juin dia misy zavatra hafa indray, dia ohatrohatran'izany zany zavatra voulu daholo zany, zavatra pièce montée sy atao daholo zany ampiasonana anao. Farany dia hoe tsy misy afa-tsy ny esprit de discernement ihany, tsy misy afa-tsy ny fifandraisanao amin'ny Tompo Jesosy ihany no ahafahanao mahira-tsaina fa ay tena complotiste daholo no efa mitondra tsy any ihany, tsy aty Europa ihany, tsy ailleurs fa maneran-tany, ary efa tsy misy mahasaka anazy ireo satria ao anatin'ny permissivan'Andriamanitra ihany koa hoe miamahazo hery ny démonia hidirana any amin'ny contexte grande tribulation makany amin'ny ara-magedona dia hatrany izay ny zavatra miseho miamatanjaka ny mpanao ratsy izay manao ny tsy marina, aoka izy mbola noho ianao ny tsy marina ihany ozy mibokony apokalipsia, izay manao ny ratsy aoka izy mbola anao ny ratsy hatrany ianao kosa raha manao ny marina dia mitoera amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny ampirizako anao tohizo ny fifadikanao, tohizo ny alimbavaka ao, tohizo ny communion anao amin'ny rahalasy ranabavy ao am-piangonana, tohizo ny louange anao, tohizo ny fideranao, tohizo ny fizaranao soratra masina na ety amin'ny réseau na tsy ety amin'ny réseau, mety ho pain'ny olona sy ataon'ny olona ohatran'izany ianao fa any an-danitra ny valipitianao. Averiko farany hoe
ny zava-misy rehetra dia resaka complotisme ary zareo complotiste no efa mitondra ny firenena ary zareo complotiste no efa mitondra any am-piangonana zany ny resaka faux prophète ny église de prospérité sy miracle rehetrarehetra ireo fiarah-miasa daholo ametraka an'ilay lamina maneran-tany 900 rafitra bibidy mirasoanao tianao Jesosy veloma tompoko veloma ry zareo tahin'Andriamanitra daholo manaraka indray